Fanitsari mafurahiagnany faleony madefitry ataonoronagny fangalagna sy mahita isakitsika teny mahery tsy vita fa viavizagny fagnaja fanaka malemy sy fitaovagna angalagna zazavale fomba ratsy kovagna fa magnagny teratera karavazay agnaty tragno valera fanoko tsy vita aminazy indesiko mody aminay anabaviko vale indesiko mody aminay anabaviko vale tsy ninamapango izy natramone tany inga indesiko mody aminay anabaviko vale Disco mudi aminay anabaviko vale Disco mudi aminay anabaviko vale tsy ninamapango izy natramone tany inga disco mudi aminay anabaviko vale Disco mudi aminay anabaviko vale Disco mudi aminay anabaviko vale Mapango izy natramone tany inga indesiko mody aminay anabaviko vale Babasa Eka Falmerabatsika rehetra amin'izao atandrotandro ny andro alahady zao ary Mario hoe entiko mody aminay ozy izy ny anabaviko valy fa mikasy tanana zany valy fa hira anankiray tsika hirany Mr Razafy tsy atsiarovatsika ny fahiny ny fatano tamin'izany andro zany rehefa le mba misy amin'ny mariazy dia matetika ny Mr Razafy no mandeha hira Robezon alefatsika ndao ary mahay mitagny mikarakara ialako tsiny ihany amin'ny fahatarana salama daholo tompoko ndao ary Sanu andua faindra wamini fienanzia fayaraka amija uduri ni funzia Mariazi akutuka na mandani dunia kunifu afana mata Amirati wadinuna kena mami dunia la usamata Chalera wani lainahani Nanawatanzija Umanya Giza Kalisi Giza Fatahara Ayameri Ninjai Unifwani Faiza Sama jazefu mifakati Sarupahana mafifaturana Iveti sijaru anaku sachi Nandres
silay fitiny fanondronana mariazy avotokana matany no niakony tavanavatra aviratsy matinona tena mamy no ialano tokry ho sambatra. Fioritina ti manana sala ti afaka ao saio vany tsungaio visinava doni fanacentava daviduna ira isarina lisa Anitsani fanala natao popelatana rasena surena lesaru serena tu tajana tajani rasena Malina, Esiu Sarali Kwamitu, Isari Nawicha, Anisha Fanana, Atao Popilatana, Rasena, Surena, Lesaru, Serena, tu pajana tajanina, rasena na manina, Esiu sara iguani, isari na wisha, ila shamavani, niela niela Tiulu maniveri, malaga natadede, eudina sarupedi, isari nawiani, una tukisani, una tukisani, una tukisani. Eny ary sarinao ihany no nahatonga izany hoy Emerazafy ary Où que vous vouliez aller, ary tsy afenina fa rehefa manembonembon'izay raha malagasy dia ny sarin'ny olon-tiany no jereny ary io na hoe zanaka raha mpiray tam-po, ray aman-dreny, vady no tsaroana dia io sarinao io ihany no tena jerentsika mianakavy. Faly miarahaba ny Véronique Metz, akory nareo any Metz any tokoa. Salama aby tokoa, ity kasiketiny akama raha matokely zay manao azy akory Cynthia. Faly miarabantsika miondrika mpanajana eo anatrehan'ny voninahitrareo. Miala tsiny ny mpanomponareo fa tara indray le dala ary ny probleman'le tena moa zany
mba sady manararaotra koa mba manao kosa ny zanakavavy ary tsy afenina fa le adidy moa tsy afenina koa fa tsy an'olon-dratsy. Ny programantsika androany a dia somary fenofeno ihany satria tamin'iny herinandro iny tsika dia namoaka fitsapana hevi-bahoaka ary maromaro nareo no manontany hoe mba bonjour Mamotina, bonjour tonton Fleury hozy izy. Ay, mety neveu-ako angambany io zany. Andrasa asika hoe bonjour daholo aty amin'ny YouTube io a. Bonjour daholo. Fahajaina koa moa ny amin'ny malagasy matetika dia antsoina hoe tonton a. Dia maromaro moa nareo miteny hoe ameo ihany le rendu an'le ino tizy teo le fitsapana hevi-bahoaka na le sondage ataonao ka hanao an'izay rendu zay androany a ataoko introduction satria maromaro le FDP hodin'io velabelary teto androany. Tsara ihany aloha no mifanorotsika ho ataontsika tradition isaky ny lahady angambany a mba manome kely pronostic ho anareo ahako amin'ny quinté a satria isaky ny alahady zany de mba misy vola be izy io a, mahatratra any amin'ny 1 million d'euros any ny prime. Androany a de ohatran'ny mahita hoe 9 mety ho deuxième dia 2 quatrième, 9 deuxième, 2 quatrième dia ny 13 mety troisième na cinquième. Zany hoe mibaziko zany androany a 9 2 9 13 2 deuxième 9 a. Ary tandremo tsy maintsy ampidiro ao anatin'le X zany hoe 2 X zany a, X 9 a de aveo X de 2 de 13 de azo adino 10 As 6 7 14 16 10 As 6 7 8 3 16 14 zay ny X. Bon, hita amin'ny votoatra miresaky tsika am'le hoe nanao an'le fitsapana ny hevitrareo zahako, mizaha thème-tika anankiroa no nalefa zany ary tena tsy misorona tokoa. Misy raiso ny pejy sondage populaire gasy eran-tany. Mba tsy hisian'ny hoe aoriana kely eo nareo vao hiteny hoe tsy mitombina io sondage io hoe zao io sy ny karazany a, n'iza n'iza afaka mivoaty eo daholo sondage populaire gasy eran-tany na fitsapana hevi-bahoaka sondage populaire gasy eran-tany. Mba tsy hisian'ny olana hoe ozy nareo tsy mitombina io hoe zao io hoe zao. Tena tsy afeniko anareo fa ho gaga ianareo satria ny fomba fitenin'ny mpanao politika de hoe manaraka anay ny vahoaka, efa tezitra ny vahoaka dia ao an-damosonay, zahay mpitondran-tenin'ny vahoaka. Zay ny verimerina tao anatin'ny tapa-bolana zay. Ny hitako hoe
Zay tokoa ngamba an'le hoe rehefa miataka am'le toerana maivay ianao dia manana ny tiako tenenina hoe miala am'le misy an'le hoe recul zany, dia manana degré de lucidité kokoa ary manana capacité de discernement kokoa. Tsy afianako fa ia tamin'ny roa taona lasa alohan'izao rehefa niresaka tamin'ny tsy zatra zany hiteny azy hoe président satria ny nahafantarako anazy dia namana. Ary mety zay koa ngamba ny mampatonga anay amin'ny lalà mety tsy mifanaraka satria de mahazatra aho de Hery Rajaonarimampianina no fiantsoko azy fa tsy zatra mihitsy aho hoe hiantso azy hoe président. De donc mialako tsiny aminareo zany fa tsy tena hoe président Hery Rajaonarimampianina fa Ndia. Zay manko ny fomba fifampiresahanay. Tiako ampisehoana aminareo zany hoe talohan'izy nitondra aho tena akaiky mihitsy zay ary fanao Ndia zay. De tsy zatra zany raha zany teneninareo andeha hisolelaka hiantso azy président Hery Rajaonarimampianina satria talohan'izy nitondra lo filoha de tena hoe mifankahazo tsy misy olana mihitsy. Fa nohon'ny herisetrany politika sy ny environnement politika dia misy teo anelanelany teo mampiady olona zany. Tadidiko tsara ny teniny hoe satria rehefa nanontany azy aho hoe raha zaho any tamy plasinao tsy niala aho tsy niekoriteko zany ny mandahako de hoy izy mantsy anahy hoe eo indrindrany hoe le fananana lucidité hozy amy manao zavatra sy le capacité de discernement. Raha ohatra hozy izy aveuglé par le pouvoir dia tsy nanana lucidité intsony aho. Raha ohatra hozy izy mitazona niezaka nitazona ny sezako jusqu'au bout de cela fait de moi de quelqu'un de bête hozy izy. Et quand on est bête, on est dépourvu de la capacité. Ino izy teo? On n'a plus hozy izy tsy manana azafady tsy manana capacité de discernement intsony ianao hozy rehefa aveuglé tellement anao jamba amin'ny objectif anao. À tout moment hozy izy condition voalohany lucidité de tonga ho azy ny discernement amin'ny analyse-ny fait rehetrarehetra avy eo. Dia io no nahatonga anahako nanangana an'ity le hoe sondage populaire eran-tany ity. Satria ny antony de zao, lasa tsy manana an'le fahaizana manadiady intsony le vahoaka fa de zay izy jamba an'le adin'ny fiainana mafy. En plus izy mandrabiraby azy, mandrambiramby azy, miarange anazy, mi-exciter anazy ny mpanao politika hoe ny vahoaka miaraka aminay ary izahay dia mpitondra tenin'ny vahoaka. Jerena anefa reto mpanao politika ny am'zao fotoana zao no teneniko araky ny tenin'le Arifide Ramanandraibe rehefa mifampiresaka tamy telefôny ndray amy lalà de hoy izy ny mpanao politika hozy no matahotra ny basy ny miaramila fa tsy ny vahoaka. Averiko. Hoy ngia Arifide Ramanandraibe. Ny mpanao politika hozy no matahotra ny basy ny miaramila sy ny fanagadrana fa tsy ny vahoaka.
Fa tapaozy io lohako io. Fa raha mitrotro indray mandeha fotsiny ny vahoaka, tsy mipoaka io basy io, ary mihodina any amin'ny tsy tokony hiodinany io basy io. I Arfidy Ramanandraibe dia manana expérience satria izahay mindralahy farafahakeliny classe de 5e angambany izy tamin'izany, zay 3e, 70 taona ary tena tady zany a. Efa 70 taona talohan'izao no mifankalala ary mifampitaiza. Samby nanana ny ditrany, samby nanana ny klemany, fa nahay mifananatra ary nahay mifamela heloka rehefa misy ny tsy mety atao. Tsisy mpinamana hoe, tsisy mpiakama hoe 70 taona izany ka tsisy nifandonana na indray mandeha na indroa fa efa maromaro. Ary tsy hafenona anareo fa anisany hoe rahalahy nitaizana, rahalahy nampianarina, formena mihitsy ary raha izay no ilazana azy. Kanefa na izany ary zany manana ny kapasiteny zay tsy azonareo vinavinaina ngia Arfidy Ramanandraibe. Ka raha matoa izy matafavoaka réflexion ohatran'izany hoe ny mpanao politika no matahotra ny basy ny miaramila fa tsy ny vahoaka. Bainina, zay manko ny fiantsoany ahy, bainina, minoa marimarina ianao hozy izy. Fa raha vao lasiny indray mandeha io vahoaka io, tsy ny mpanao politika ny tompon'ny ointy-claince hozy, tompon'ny mouvement zany, fa ny vahoaka hozy izy. Ny atahorako hozy de ho avy daholo ny mifaikamboto sy ny totakely hijapy an'izay mouvement ny vahoaka izay. Ny tiana ho lazaina zany dia ny mpanao politika amin'izao fotoan'izao dia milaza ho tompon'ny vahoaka daholo. Fa rehefa tena atao ny fanadihadiana ifotony, mazava be ny valikafatra. Omeko ohatra nareo, rehefa nanontaniana ny malagasy, nanontaniana ny malagasy, marina eo amin'ny 650, 700, 800 eo no nivote. Ny mpanao politika malagasy ve mitady harena ho an'ny tenany sy ny fianakaviany? Option voalohany zay. Option faharoa, safidy faharoa zany, ny mpanao politika malagasy ve dia mitady sy mikatsaka ny fampandrosoana ny fireneny? Averiko. Ny mpanao politika malagasy ve dia mikatsaka ny harena ho an'ny tenany sy ny fianakaviany? Faharoa, ny mpanao politika malagasy ve dia mitsinjo fampandrosoana, mikatsaka ny fampandrosoana ho an'ny fireneny? Vous allez pas me croire. 1.700 isan-jato ny olona 700
nifidy sy nanome ny heviny dia nilaza fa ny mpanao politika malagasy dia mikatsaka ny harena ho an'ny tenany sy ny fianakaviany. 900 tompoko. 900 ny malagasy fotsiny no manaiky hoe mitady fampandrosoana ho an'ny firenena ny mpanao politika. Zany hoe eo zany aloha de efa désavoué complètement ary tena hoe tsy crédible mihitsy ny mpanao politika malagasy. Satria dia ny 900 ny malagasy am'ireto le 700 700 nanome ny heviny, zany hoe sur 780 personnes ataovy fois 91% manome any amin'ny 680 personnes zany. Satria raha 6% ny 780, 6 fois 7, 42, eo amin'ny 42%. 42 personnes fotsiny zany na 45 amin'ny 700 no manaiky hoe ampandroso ny firenena ny tanjon'ireo. Fa sisan'izay 900 dia milaza marina sady mahitsy hoe mpanao politika malagasy dia tsy mikatsaka afa-tsy ny harena ho an'ny tenany sy ny fianakaviany. Jerentsika amin'ny peizazy manodidina amin'ny politika malagasy, tsy sasatsika ny isan'andro no hoe mahita hoe ianao ny vao minisitra 2 volana, 3 volana de efa manana trano be ohatran'izao, tômôbilina be ohatran'izao. Ianona hono avy nanao anniverserana 100 millions ariary. Ianona hono ny volamena atao anaty coffre tsy hita. Ianona hono mividy appartement ny andafy sy ny karazany. Tena fantatry ny malagasy marina zany hoe ahoana ny tena valeurany azo atokisana avy mpanao politika malagasy. De miresaka ireto mpanao politika hoe ny vahoaka, eno tsara ny fiteniny ny vahoaka dia mitaky ny fikaonan-doham-pirenena. Zay ny teneniny ny vahoaka dia mitaky ny fikaonan-doham-pirenena. Napetraka amin'ny fanontaniana. Misy tombotsoa ho an'ny vahoaka ve ny fikaonan-doham-pirenena homanina fatratra io? Ino tsara ny valiny? 850 ny namaly milaza hoe misy tombotsoa ho an'ny vahoaka ny fikaonan-doham-pirenena. Kanefa na izany hatrany misy 230 teny hoe tsia. Zany hoe manaiky zany ny vahoaka fa misy le tombotsoa ho an'ny vahoaka. Dao am'izay raha notaniana le vahoaka hoe raha manaiky ary nareo azo lazaina ve fa raha maika, zany hoe priorité ve azonao lazaina ve ny raha maika ho an'ny firenena am'izao fotoana izao? Rehefa nanontaniana indray ny vahoaka tany amin'ny valonjato tany no mifidy de nasiana safidy anankidimy. Voalohany ny fandriam-pahalemana hoe zany ny raha maika, ny fikaonan-doham-pirenena, vahaolana amin'ny fahantrana, famoronana asa, fifidianana. Tetsy ambony manaiky zany ny vahoaka fa misy tombotsoany fa 850 ny vahoaka fotsiny. Fa misy bloky anankiray zany 230
milaza hoe tsia fa 8 isan-jato miteny hoe misy soa amin'ny vahoaka io. Priorité ve io fikoanan-drom-pirenena io ankoatran'ny hoe fandriam-pahalemana, vahaolana amin'ny fahantrana, famoronana asa, ary mbola priorité koa ve ny fifidianana? Vous allez pas me croire. Tsy priorité amin'ny vahoaka, na dia manaiky aza amin'ny vahoaka fa misy tombotsoany io 8 isan-jato ny manaiky an'izay, fa tsy priorité amin'ny vahoaka, fa priorité amin'ny mpanao politika tompoko. Satria ity dia pirofo mitohaka amin'ny tendany hoe 5 isan-jato ny vahoaka fotsiny rehefa nanontaniana izy hoe priorité ve ny fikoanan-drom-pirenena, tsia hozy fa 5 isan-jato fotsiny tao anatin'ny olona 800 fidy, izany hoe olona raha nisy dia nisy zany anakenina no nifidy hoe ino izy teo priorité ny fikoanan-drom-pirenena 5%. Priorité ve ny fifidianana 4%. Fa ny mamaky amin'ny vahoaka dia tena le hoe le zavatra tedaviny hoe famoronana asa 7 isan-jato, vahaolana amin'ny fahantrana 9 isan-jato, fandriam-pahalemana 2 isan-jato. Izany hoe raha ohatra zany ny mpitondra kafetsy mahay mamaky teny dia tokony hatsabo izy hoe misy manipulation goavana amin'ny fanaovana an'ity fikoanan-drom-pirenena ity, fa rehefa natao ny fanadihadiana amin'ny alalan'ny atotanisa dia ny famoronana asa ho an'ny vahoaka ny mamaky azy, ny fandriam-pahalemana ho an'ilay vahoaka ny mamaky azy, ary ny vahaolana izay entin'ny mpanao politika amin'ny fahantrana. Tsy voatery ny mpitondra ny mahita ny fanafodin'ny famoronana asa, tsy voatery ny mpitondra ny mahita ny fanafodin'ny vahaolana amin'ny fahantrana, tsy voatery ny mpitondra ny mahita ny vahaolana amin'ny fandriam-pahalemana. Dikan'izay tokony any zany ny lalan'ny mpanao politika, manaiky izy eto fa misy tombotsoany fa tsy priorité ny fikoanan-drom-pirenena. Izany hoe raha izy zany ny fihaonana ao anatina fikoanan-drom-pirenena dia tokony fandriam-pahalemana, vahaolana amin'ny fahantrana, famoronana asa no priorité fa tsy ny fifidianana akory, satria na ny fifidianana ara dia 4 isan-jato fotsiny no miteny hoe priorité ny fifidianana. Dia hitanareo amin'izany misoratena toy ny voatango ny mpanao politika, mampiasa bikarbonaty hoe izahay izao, ary mientinentina mihitsy, mipoapoaka tsiraiky, tsy refesina mihitsy ny teny mandeha. Nefa rehefa mandavaka kely ianao, manadihady kely ianao ao ambadika ao, arahanao maso kely ny fandehan'ireto izy, miakatra télé zany anie, rehefa jerenao ny kategorian'ireto le olona miakatra amin'le télé, 5 millions FMZ miakatra amin'ireny. Izy mba hita amin'le hoe marina fa tsy fiteniny hoe tsara ho amin'ny fitafiana na ny fitaovana anaovan'le olona, fa misy ny hoe modestie, kanefa na izany na tsy izany hitanao mihitsy le olona fa na le firafitry le lobany ary amin'le fanidinan'le bokotra, le fipasoky le lobaka, le fitafy, ozy izy le aty an-dafy zay tsip, teny anglisy io zany, hitanao zao fa tsy atakatra 5 millions, ka andehanao sacrifice na 2 millions 500 rehefa minégocie manko. Ity olona miteny miapatrapatra,
Ny fitenenana ary amin'ny gazety manko hoe ino fa miteny tsy maintsy misy le hoe mametraha kely. Ao anatin'io mametraha kely io mba ahafahan'le fanaovan-gazety miresaka momba ny zavatra ataonao na ny televiziona zany na ny radio na ny soratra ary isaky mitsango zay zavatra zay minimum any amin'ny 2 millions efa am'izay ny vola laninao. Misy fiteny azy zay e, ho anareo zay malala sy raha teto any le mena amin'ny mpanao gazety mba ilazana ny vaovao zay teneninao sy zavatra nataonao dia tsy maintsy manome kely ianao. Ao anatin'ny système daholo zany. Radio privé reny radio reny fomba sy taktika fotsiny no tena hoe nanasa anao. Fa ny tena marina ianao no nanasa tena sady en plus ianao mbola mandoha vola. De dinihone mba ahafahanareo mahita tsara hoe crédible ve le olona. Ahoana ndraiky boay tsy fata-pehiviny ndraiky no miteny tapika ao sy ny karazany ao. Milaza hoe mitondra ny tenin'ny vahoaka. Izay ny ilanan'ny fandaharana ohatran'ny tony. Ary izay mihitsy ny ilanan'ity le hoe sondage populaire gasy eran-tany ity. Mba ahafahana midémystifier ny fisolokiana ataon'ny mpanao politika. Ny mpanao politika malagasy dia mampiasa karibonetra. Takony hoe manao menakely ianao de asianao karibonetra izy de mibotsina. Mazava be ao anatin'ny tony fitsapana ny hevitrareo tony. 500 malagasy no mieritreritra fa priorité. 500 ny amin'ny olona 800 mifidy no mieritreritra fa priorité ny fikaonandrom-pirenena. Ny mamaiky amin'ny malagasy dia amin'ny famoronana azy 700. Ny vahaolana amin'ny fahantrana 920. Ny fandriam-pahalemana 220. De naka exemple tsika satria mitady ho azo rara zany ny hoe vahoaka zany. Mety aminao ve Rahamamy Ravatomanga no filoham-pirenena? 750 ny malagasy no tsy manaiky. Tsy manaiky. Ary raha vakina ny commentaire ato dia tena hoe catastrophique. Manaiky mety aminao ve raha hiajo Andriananarivelo no ho filoham-pirenena? 270 ny malagasy no tsy mankatohany zany atao hoe ajo Andriananarivelo. De mety hiteny amiko nareo hoe Rahamamy Ravatomanga anie nilaza fa tsy mpanao politika e. Mpanao politika izy tompoko. Mpanao politika izy. Fa le fanaovana politika dia fantatrareo ny fomba ampiasainy azy. Tsy anjarako ny ilaza ny détail an'izany fa mazava be zany fa tsy priorité ho an'ny malagasy ny fikaonandrom-pirenena na de fantany ara fa misy mahasoa azy eo. Aza miteny nareo hoe izay mitondra ny tenin'ny vahoaka ajanony manomboka masina androandroany fa menatra ny tenanareo nareo satria 500 ny vahoaka fotsiny mieritreritra hoe ilainy zany am'izao vaninandro zao.
tsy ny amin'ny fomba fanaovana politika, amin'ny fomba anatsaratsara ny sensanareo andeha ho lany amin'ny fifidianana, na amin'ny fomba hoe atao motifa fotsiny isian'ny transition, structure transitoire, na atao fombafomba fotsiny ino izy teo anongana mpanjakana ka afahana miditra eo amin'ny fitondrana. Onga Alban Rakotoarso, gangsta baba. Raha ohatra kosa amerenana ny taloha ity fotoanan-doha ity, ary tena mivizeny tao anatin'izany. Rehefa niteny Andriamatoa Maurice Berandro tamin'ny direkta nataontsika tamin'ny herinandrano, ny fanompananay tamin'izany andro azalama, toatry ny adinon'ny malagasy sady, hoy izy. Ny an'Andriamatoa Alban moa dia hoe tsy mety aminay tanora génération 70, 80, 90 izany Marc Ravalomanana. Zany no dadabean'ny délestage hoy ny tanora amin'izao fotoan'izao. Ny tiana holazaina dia zao: mila mailo ihany isika mianakavy, ary zay no nandraisako ny tenin'ny Hery Rajaonarimampianina hoe mila manana capacité de discernement, mila mahay manadiady ny vahoaka, fa ty fatifatin'olona tsy fatapeaviana na hoe fantatra ary. Ireto olona ireto, ny sasany dia mila mitandrina isika, mila mahay manadiady. Marina mihitsy ny tenin'nga Hery Rajaonarimampianina hoe izahay ny tenako manokana ozy dia tsy mba anisan'ny hitondra virus amin'izany atao hoe fanongana mpanjakana izany. Izay zavatra zay, izay fanongana mpanjakana izay no hitondrantsika amina olona anankiray. Aza anontanianareo aho hoe iza le olona, fa toute ressemblance n'est que fortuite et par pur simple hasard, hoy ny fitenin'ny teknisianazy, ka dia ho didy tsy hita ve? Tsy maintsy tenenina, na hiarira tsy mazafy ary miteny hoe ho didy tsy hita ve? Alanyampita nive sayefa vita ude titave sai numena nitina nifalekena nimbafi nuresena ude titave kanefa atakwaona nuitusukasiana fona nisavate fanesi enisaro tezani kindesi tinyumbali yara ala nifali nifamali udi titave Nifalina, nitwea, nitusina, niamtu, piafina, ure, titave. Kanefa, atakwaona, nuitusukasiana fona, nisavate etefana.
fanesi eny sarotry zany indrisy. Kanefa ataoko ahoana noho ikosokasiana foana ny zavatra efa nisy eny sarotry zany indrisy. Plus de toitures à réparer, de maisons à nettoyer, de chaudières à installer. Vous voulez toujours en faire un peu plus pour votre entreprise. Eny ary zay ny tenin'ny hira ny nga Anriratsim-Bazafy. Ny zavatra efa misy ozy izy moditsita ave. Ohatrohatran'izay mihitsy le zavatra mitranga ary salama ve nareo any Afrique du Sud any e? Nga tsy naka vakansy sa eny Afrique du Sud akory ve no mila vakansy atsonoko za rehefa vakansy foana ny isan'andro. Ty olona lazaiko andrano ty zany a, de takan'ireny le hitanareo le biby taka amin'ny parasy zany ohatra hoe. Mipetraka amin'ny hoditra ao izy a, dia mitsoka ny rahanao a, de rehefa voky izy a de tsy hita. Misy koa takan'itony le tsy hoe parazita fa takan'itony le sangsue itony. Ohatrohatran'izay koa ty ranamany ty zany a, ary zay mifandray tamin'io dia dony amin'ny rindrina daholy. Ary potika mihitsy. Misy karazany 500 ny sangsue zany a, na ny hirudinea amin'ny filazana azy araka teknika. Zao a, ny tena nentim-boan'ny ty ranamany ty a, dia tany amin'ny andron'ny professeur Albert Zafy. Anisany nampiongana an'i professeur Albert Zafy ny zavatra nataony ty ranamany ty satria na ilay filoham-pirenena tsy nalala akory hoe inona zany zavatra any rehefa napetraky ny ara-tsiraka ny fitenenana hoe ary ahoana ty zavatra ty. Fanina ary nampalahelo, nanjepijepy. Ny dehibe moa izy manana self contrôle fa na ny filoha-ratsiraka ary tamin'izany nanahy mafy hoe efa natahotra ozy hoe ho safotra teo amboniny, natao anatin'ny face à face publique ny professeur Albert Zafy, ary tsy afeniko izy fa tsy napoziko hoe tsy fantany zavatra mitranga eo. Zany hoe nisy afera goavana be ankoatran'ny Flamco tamin'ny andron'ny professeur Albert Zafy, ary ireo afera ireo anisan'ny tarika ny fiongana. Ary rehefa niongana andriamatoa ny ray aman-dreny ny professeur Albert Zafy, dia mbola nisy anankiray. Fa le ray moa nilaza hoe tsy victime izy. Fa nisy anankiray zay tena tompony ketrika
dia anisany nampanao prétenant an'ity ranamana. Zay saika nahanatra tapaka tao anatin'izany revo zany. Satria avy ao aminy le budget amina million de dollars. Amina million de dollars. Fanarahana hoe samy miketrika zany dralahy. De natao prétenant ty simple commercial de voiture. Rehefa nionga amin'ny professeur Alberzafy, mazava ho azy fa mionga ny ministra io, izy moa prétenant raha teo, lasa midaoly ny fananana rehetrarehetra amin'ny compagnie, fa zay natatahorany teo ihany no nomeny sy naveriny ny azy. Ity rangahy ministra ity moa dia nitory mihitsy fa mibizina amin'ny fitsarana koa tamin'izany nandeha dia nandeha. Dia niala maina. Nandehany tamin'ny saika fisamborana tamin'ny rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Ratsiraka, dia vitany lamina au niveau ny primature, tsy fantatra zay resaka ny fanaovan'izy tantely tao, fa dia lamina ity zavatra. Tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Ravalomanana, teo akaiky ny Andriamatoa Ravalomanana, taty an-damosina indray ity rangahy ity. Ary rehefa hitany fa nanomboka tonga sainy nge Ravalomanana hoe ohatran'ny totakely le boy kely ty, dia niaritra trèfle teo fotsiny izy, nanao silence radio, fa rehefa niala avy any le mouvement hoe Andry Rajoelina, dia izy no anisan'ny tonga malaky tsy natsoina nanampy Arabola samy mahalala an'izany daholo ny rehetrarehetra, satria nivoaka teny amin'ny eno aman-jery reny, ary tsy hoe secret na mystère intsony, fa nanampy Arabola any Andry Rajoelina tamin'ny 2009 ka nahazo ny fatokisana 10,000 n'Andriamatoa Andry Rajoelina ity ranamany ity. Ka lasa rano sy vary izy mindralahy. Izay tsy teny hoe mandrakitiny androany, satria efa misy zavatra misorasoratra amin'izao fotoana izao. Tamin'izany dia efa niteny hoe tandremo, tsisy olona ka nandalovana io ranamana io ka tsy potika. Ka tsy potika. Arivo isan-jato ny fatokisana. Torak'izany tamin'ilay ministra anankiray, roa tamin'ny andron'ny professeur Alberzafy. Vita hatramin'ny carrière politikan'io rangahy io, mandrakitiny androany. Ary saika nahanatra tampoka aho. Zao le mot déperatoire an'ity ranamana ity. Rehefa vita alefa azy, prétenant izy,
Dia rehefa misy opération mamaivay, ohatra ny bois de rose, dia tsy hitanao ao ny anarany, tahaka ny hoe tsisy ditanana eo. Fa rehefa tonga ny saosy any Singapour, Hong Kong, First Business na anaran'ny société, any Chine, Île Caïman, dia any amin'ny côte-ny Ranamana, miditra ny vola. Fa ny taratasy rehetrarehetra miainga aty Madagasikara dia amin'ny anaran'izay olona na mbola velona, mahasahy maka risika. Fa ao aza ny olona hoe efa maty mihitsy no expéditeur, ka raha raikitra ny fitadiavana olona efa maty ve inona no azonao atao? Mode opératoire anankiray zay. Zany hoe tsy hitanao mihitsy zany hoe misy ditanany ao anatin'io dossier maloto io, ao anatin'io opération maloto io. Misy tale général na société, tsy hay moa na voatery nitsoaka na mbola any am-pigadrana na miafinafina tsy mivoaka amin'ny tranony ihany. Ty fahatelo ty marina fa ilay tale général no nina nitady kirarony namoaka ny vola, fa tsy le anankiray nahatongavan'le vola na le anankiray tompony ketrika zay lazaiko eto hoe tsisy ditanany. Ary io olo io capable ara na hoe vadiny ara ny ampidiriny amin'ny resaka maizimaizina. Zay manko ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao. Satria rehefa lany, efa hitan'ny olona ianao fa tsy atokisana intsony, dia mitady mora anorenam-pangady. Zany hoe fourbe, traître, perfide que cette personne, on meurt. Jamais, jamais je me suis mouillé ao anatin'le zavatra maizina ataony. Raha au niveau an'i Madagasikara. Fa rehefa tonga ao le vola, le saosy, ny andanan'iny any ivelany any amin'ny compte. Raha mandinika tsika sy mijery dia misy zavatra be dia be tsy milamina amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Rehefa hitanao fa manomboka tsy milamina, tsy manatanteraka ny revy alikany, dia mivadika izy fa amin'io ny patron-ny, ny namany ary ny akamany dia ny vola ihany. Ankoatran'izay tsy manana havana izy, tsy manana akama, satria tsy fantany hatramin'ny iainany zany atao hoe harena, fananana, fa tonga eo izy dia na efa hipoka hatrany amin'ny saokany aza dia tsy manana état d'âme, il est sans vergogne, sans scrupule, sans aucun état d'âme en dehors ny resaka vola. Vola ihany no mibaiko an'io ranamana io.
par des renseignements croisés et même vérifiés, ny fanonganana fikarakarana ary efa 8 volana tany aloha ny teny an'ity hoe ametraka ny olona ny totakely. 8 volana alohan'izao ny teny azy. Ary ny tenenako an'ity de zao tsy te hahita ratsy aho. Tsy te hahita ratsy aho ary tsy ho potika no avin'izany Madagasikara zany. Ao anatin'ny sondage moa de misy miteny mihitsy hoe lafo Madagasikara, zany hoe amidy zany, amidy am'dra amin'ny 200 raha sanatria reny olona ireny no tonga eo am'fitondrana. Zao an, tsy mino ny ary tsy omeko tsiny ny mponina Intasy raha ilazako hoe, raha nilazako hoe lôzistika matanjaka ny tao ambadiky ny fandorana pneu ary na ny fitondram-panjakana na ny opposition sasany dia tsy mino azako hony hoe tsy afeniko fa tsy de hoe mila ninonareo aho e. Lazaiko le izy de rehefa mitranga au moins fantatrareo hoe za no miteny an'izay. Hoe le bandry niteny an'izany, Ralokosa niteny an'izany. Am'izay fotoan'izay anenena anareo ny miantso aho hoe Ralokosa na voatavo nefa tsy mampanino ahy fa tiako le izy satria ny voatavo sady tsara, ny lokosa koa matsiro. Am'izay tadidinareo tsara hoe Lery niteny an'izany. Ametraka amin'ny olony ny totakely io amin'ny alalan'ny fampidinana olona, fandrangitana ny vahoaka hitondra anazy eny amin'ny lalambe, eny an-dalambe. Miasa daholo ny rantsa-manjaika rehetrarehetra am'pôlitika, ny infiltration, ny manipulation sous des formes multiples am'zany zavatra zany. Sotomboky kely ny sainareo. De valio aho sady manao sondage aminareo aho zany eto. Ndraso aloha. Mamaly nareo mba mi-participer nareo zany. Marina ve fa mbola amidy ary mbola misy valeur na de tsy miasa tsony ary ny pneu ana camion any Madagasikara? Marina ve fa na de tsy miasa tsony ary ny pneu ana camion any Madagasikara dia mbola misy vidiny? Ohatrinona ny vidiny? Fanontaniana roa zany. Mbola misy vidiny ve ny pneu ana camion tsy miasa tsony? Raha misy vidiny, ohatrinona? Aiza nareo e? Aiza nareo? Nareo ato amin'ny YouTube koa afaka mamaly. Mbola misy vidiny ve? Aza matory io. Matory le gasy io. Bon. Ohatrany ela be zany sa tara le misy décalage kely manko le ino izy teo le transmission eo amin'ny 30-40 secondes eo. Mbola misy vidiny ve ny pneu ana camion tsy ampiasaina tsony? Raha misy vidiny, ohatrinona?
Hoy ozy izy Florent Jojo. Ohatrino natokoko? Ny hamaroto ampivarotra azy. Entre 150 000 à 300 000 FMG. Ho antsika mipetraka eny Taosy. Pneu firy nidorana tamin'iny teny Taosy iny. Mety tsy halala nareo fa 12 ny pneu nidorana teny Taosy. Ka raha ataontsika zany hoe en moyenne 200 000, ça fait 2 400 000. Ny pneu koa tsy aretina amin'ny afokasika fa amin'ny lasantsy. Raha pneu 12 zany farafahakeliny lasantsy 2 litatra sasany no mandoro an'izany. Iza tamin'ireo olona nindre azy io raha nihetsiky de manière naturelle na spontanée, tonga de tezitra fotsiny de hoe ndao rangahy hihetsika. Iza tamin'ireo no nanome vola hoe ndao tsika hividy pneu 2 400 000 de andao doratsika. Rehefa nirehatra ny pneu, arangeny vahoaka de efa nisitaka moramora ny nanao an'izany. Ary amin'le fiakarana le amin'le makany amin'ny professeur Ratsimamanga iny, 4 anankitelo mizara vola ho ana tanora efa lehibebe matotra teo amin'ny 20 mahery teo, misy vehivavy amin'ireo. Bainina! Ianona ane totrany misy inona ty Taosy aty fa ohatrany toa misy fizarana boly eto bainina. Alaivo sary ho aho, tena tsy nanana réflexe naka sary fa matahotra hozy izy satria vandravandra be le olona. Raha mijerijery anazy ianao amin'le mizara volo. Raha hozy izy niandry lavidavitra de ohatrany andeha ho an'ny Taosy ho any amin'ny Sampanana. Ireto olona nandeha tongotra 20 mahery teo izy, falifaly ary tonga avy any efa miaraka mitoaka ozy. Whisky mihitsy ozy, tsy karazan'ny olona havidy whisky ireto tanora ireto fa de sady misotro ry zalahy, de lahy amam-bavy no mandeha mizotra ho an'ny Taosy. Io ary le nolazaiko amin'ny bainina ozy fa ry zalahy reto zany no nanao an'io. Ndana ho aho enjeo de alaivo sary. Tena efa ty an-trano aho bainina fa tena tsy afaky niverina intsony. Tena lehibà le ry zalahy tary satria hitako amin'le film eo ozy amin'ity vaovao ty hoe retsy le bandy. Ireto manao capuchon manakona ny tarehiny. Zay tsisy ifandraisany amin'le manao capuchon tery zay nanendrika andeha naniriana Andriamasinoro. Non. Fa tanora hafa mihitsy reto. Fanontaniana mipetraka ho aho de zao.
Izany niantoka vola hividanana ny lempony io. Izany niantoka vola vidanana lasantsy. Adiny roa alohan'ny anapahana an'le jiro, comme si c'était convenu hoe am'izao no tapahanay ny jiro, afaka adiny iray lasa mihetsika. Plan de déstabilisation anonganam-panjakana. Mariaka eto fa na Indiara Valomanana na i Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tsy ao anatin'izany drafitra izany. Na Andriamatoa Roland Ratsiraka koa tsy ao anatin'izany drafitra izany. Pasteur Mayol tsy ao anatin'izany koa. Jaranareo zany mandinika iza ny cerveau an'izany fa navokavoaka ihany le izy. Fakeo anaty poste koa. Logistika matanjaka ho à réchauffement fitsapahana iny tamin'ny latsinainy iny sa talata nirehatra teny Tosy iny. Motifa tamin'iny de hoe lava loatra le délestage kanefany miala tsiny atoko. Efa nisy fihetsiketsehana teny Tosy tamin'ny andro alina satria makidiry baolina le olona. Fa tsy sady tsy baolina no tsy mondial no tsy Coupe d'Europe, tsy Coupe de France. Teto amin'ny raha mba hoe pneu iray na roa de mety ho d'accord. Ary naninona ny aloha tsy teny an'izay. Mahalasa saina hiresaka an'ireto le colonel vazaha François Philippe, Paul Rafanoirana. Aza manontany ahy hoe avaiza ny source, fa ny source digne de foi. Anisan'ny olona mitolona ny famoahana an'ireo gadra tsy ara-drarin'ireo ny tenako. Zao aza manontany ahy hoe avaiza ny source. Mbola ity raha naman'ity ihany misy resaka drafitra angalana ny fitondrana, ametrahana olona anankiray. Tsy izy tsy fanao ny miditra hoe direct zany ao anatin'le cafouillage. Rehefa raikitra ny akamely dia izy miala maina fotsiny. Tsisy idirako zany izy, za angamba filoham-pirenena. Ary ny tena grave de zao, tafiditra ao anatin'ny kizy koa le filoham-pirenena satria hainy mandrambiramby azy, hainy mandrabiraby azy. Ny vola afaka apanahy hono ny nofa de voasarika ao anatin'ny zavatra tsy miainga. Ananany daholo ny renseignement sy ny information de lara vao mihetsika mahery ao de pehako lahy.
Miara-potika tsika. Andriamatoa Maefa manondroka na aty an-dafy ara, indraindray ny sondage 1300 personnes, 1400 personnes fiable. Ka raha ohatra ianao hiteny an'izany hoe 900 fotsiny ihany, diso tanteraka ianao ry tovolahy. Ary zay no fahitana fa tsy manana kapasite ianao hanao analyse zany atao hoe sondage. Ianao ary mampitombo 900 io. Misy sondage indraindray mety olona 600 fotsiny mifidy. Ny signification'ilay izy sy ny dynamique entin'iny no importante fa tsy mikritika anao. Raha ohatra ianao tsy matoky dia manaova ianao. Dia tsy izy mihitsy ny midika izy ao anatin'ilay zavatra. Zay no mahatonga ilay izy hoe mametraka olona izy. Dia rehefa raikitra ny ankamainy, izy mihitsy ara no mety manongana an'iny olona iny. Tafiditra ao anatin'izay piège izay tanteraka Andriamatoa Andry Rajoelina satria dia tena tsy afaka mikofoka mihitsy. Efa voafatotra tanteraka. Tahaka an'itony ataon'ny pieuvre hoy ny fitenenana, na itony octopus, na ny bibilava. Dodonkodonana eo ianao dia voatazona ao anatin'ilay serazin'ny vatany iny dia tsy afaka mihetsika. Misy resaka anaovana angalana fitondrana amin'ity indray kosa tamin'ireto miaramila frantsay colonel François Philippe, Paul Rafanoirana na Paul Maillot dia hoe hanongana an'Andriamatoa Andry Rajoelina ny tanjona. Resaka ny haingo io, ary resaka natao autour d'une table dans un lieu officiel à Antananarivo, assisté par un élu et un grand politicien businessman. Pour ne pas dire un businessman qui s'est enrichi par des moyens politiques. Dia mila ongany lery alaitsika ny fitondrana. Tary amin'ny toerana anankiray, filoham-pirenena teo aloha. Za manontany aho aiza ny source, fa mbola hivoaka zany. Mbola hivoaka zany. Filoham-pirenena anankiray. Mila ongana i Andry Rajoelina, quel que soit les moyens. Mariako eto. Fa io filoham-pirenena anankiray io teo aloha tsy heratra nary mampianatra. Tsia ry Berlala Ratsirahonana. Hivoaka ho azy zany aoriana kely. Zany hoe gropy anankiroa samihafa tsy mifampiresaka no propose tamin'ireto olona voasambotra sy migadra asa terovozona 10 taona ireto. Afaka miantso ny mpitondra fanjakana raha mila detainy amin'izany. Fa zany zavatra teneniko zany afaka miantso nareo. Nanda izy roa lahy. Nanda hoe non,
Tsy manana vocation amin'izany zay, ary tsy hanao an'izany. Ny profo, eno tsara ny profo. Un vrai commandant, formé à IDSO, formation et sortant major de Saint-Cyr, au commandement militaire ancien de IDSO Tchad. Andeha hanonga-panjakana, hitondra ny vadiny. C'est quand même assez drôle, hein? C'est maladroit, hein? C'est immature. On planifie, on organise, on fomente un coup d'État avec un fusil à pompe. 5 coups. Oui. Ny ray gendarme malala tsara hoe ahoana ny conception zany atao hoe coup d'État. Fusil à pompe. Miaraka amin'ny vadiny. Andeha hody. Définitivement aty à Frantsa. No voasambotra. Très rapidement. Ary nafiena ny ordinateur ary dia tsy teo masiny akory. Jusqu'hatreto tsisy resaka hoe Andry Rajoelina, fa ny resaka Andry Rajoelina dia hoe ahongana. Le groupe anankiray olona akaiky ny Andriamatoa Andry Rajoelina, ary tena faran'izay akaiky. Le groupe anankiray moa zany, le olona iray, opposition. Normal iny. Voasambotra ireto olona ireto. Tsisy nametram-panontaniana. Tsika gasy moa tsy mba manao an'izay le manady ady zay. Ary zay mihitsy ny ilana an'itony fandaharana itony. Hoe andeha hanonga-panjakana avy eo ny lery zany. Ohatran'ny mampiomehy aho zany, hein? Zany Tchad zany mamay be zany. Jereo ny enquête isy reportage momba la route de l'or iny. Misy resaka Tchad amin'iny, misy resaka Mali. Mamay be zany. Mila teknisianina amin'ny resaka ady zany. Ka maika fa hoe andeha hanonga-panjakana. Mba lôzika ve zany? Andeha hanonga-panjakana dia entiko ny vadiko. Andeha hanonga-panjakana dia tahiry basy, fusil à pompe eo an-trano. Tena vendrana ve zany le bandy reo e? Colonel fotsiny mivoatany amin'izao zany. Rehefa natao ny fanadihadiana, les langues se sont déliées hozy ny vazaha. Il fallait par tous les moyens les faire taire. Satria maty aozy. Il fallait par tous les moyens les faire taire. Ces deux personnages. Fa izy reny bandy reny mahavita mandatsy. Ary vitan'ireny bandy reny tonga dia mandeha manitsoka any amin'ny Andry Rajoelina satria tsy hafenina fa anisan'ny olona estimeny Andriamatoa Andry Rajoelina i Paul Rafanoirana. Ary vitan'ny Paul Rafanoirana ny mandeha manitsoka any amin'ny Andry Rajoelina. Rehefa nanomboka ny dimy lery ny varavarana dia
Azafady vetivety tompoko a. Oui. Aiza ho aiza ianao? Anaty émission za fa hazavao iny e. Azafady tompoko. Nidino ny varavarana na de nangataka hoe fihaonana raha. Ireto olona reto hoe maika. Dia ny filoha moa tsy mahalala ny hoe ity maika, ity tsy maika, fa tsy voaray ireto olona reto fa voasambotra parce que tsy maintsy heno manko hoe maka rendez-vous amin'ny filoham-pirenena hono zao. Sambotry. Meko ohatra nareo. Rehefa nandeha ny anketin'ny Sam Film tamin'ny andron'ny Andriamatoa, Ery Rajaonarimampianina, dia vita ny conclusion. Mazava be tao anatin'io conclusion io. Tsy haiko moa na za tsy afaka hiteny hoe nisy nitazona le dossier satria sao de maty eo le olona fa misy tompony andraikitra ambony anankitelo fa raha sanatria zany misy mahazo andreo de mazava ho azy fa mivonoana natazona ny dossier an'io raha naman'io. Die azafady dia nanapa-kevitra ny azafady tompoko ny mpitondra tamin'izany fa mila appréhender arrêter ity raha namana ity. Anko fareo izy. Déclencher ary nivoaka ny vola be par tous les moyens. Ndray tsy kombakomba tamin'ny taoko manko une partie amin'ny membre tao anatin'ny gouvernement tan'iny ngia Ery Rajaonarimampianina ary vola be ny niainga tamin'izay ary tena vola be mihitsy dia mba hisehoan'le izy hoe raha voasambotra izy satria tsy maintsy samborina par tous les moyens alohan'ny isamborana azy i Claudine de am'izay izy atao aorianan'i Claudine voasambotra hoe valifaty fotsiny le izy dia nisamborina par tous les moyens raha naremarika nareo tamin'ireny nilaza mihitsy ny olona fa naninona ny gendarme irery ihany fa tsy Nemonaty dans l'ensemble no nisambotra ny Claudine. Na Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina raha il était pris au dépourvu teo ny nivoahan'le hoe tiany nafarana ity ny tonga. Ilera namana nisamborina Claudine voasambotra tonga de annulé fa tsy hoe annulé ny opération isamborana n'ity raha namana ity. Tiako tenenina anareo an'izany hoe de quoi il est capable. Mba tsy voahan'ny renseignement hoe le riny ny tompony ketrika hanondram-panjakana de navadika tamin'ny rahalahy rehetra. De mety anontaninareo hoe atao inona zany le vola be? Mamelà anareo tsy hamaly an'izay satria je ne peux pas mettre en danger ny fiainan'ny olona zay mbola any am-pigadrana raha miteny ny valiny aminareo eto hoe zao ny valiny. Mamelà anareo tsy hamaly an'izany fa rehefa tonga ny fotoana de ho valiko zay zavatra hoe ahoana ny antony nahatongavan'io vola io tao. Hatreto aloha i Florence io tsy fantatra
Fa aleo ataoko hoe tsy fantatra aloha fa hatreto am'teny hoe tsy fantatro, fa fantatro loatra iza io Florence io de source sûre izany. Proposena coup d'état de nandà de tsy maintsy ampanginina de samborina, mety azony atao mihitsy anie ny expulser an'reo olona reo? Non, pas d'expulsion. Satria mety hanao déclaration de presse reo tonga aty an-dafy. Folo taona efa tranquille itsika am'zany, efa adinon'ny olona ny zavatra mitranga. Allez voir non. Non. Ny antony de zao: ity resaka fanakorontanana en vue ana fanonganam-panjakana ty, dia gropy anankiray ny tena ao aorianany. Malgré zay hoe misy filoham-pirenena teo aloha proposé tam'reto zay a, il s'est vite calmé satria fantany izy hoe raha vao mivoaka zay, mila mitady kirarony lery. Tsy indray mandeha lery no miteny hoe non, manjary fantatra le olona fa aleo tsy teneniko satria manahirana le izy, tonga de fantatra hoe avatsy le izy, na de fantapantatra le olona hoe zaza no teneniny zany satria fantany ny nataony. Ary ny tena problema, anisan'ny antony nampigadran'ireo olona reo, ny fandavana ny proposition-n'ireo olona reo, fa zany rangà zany naray mihitsy aho, tsy mba nahatsiarako hoe mba andefasako chocolat, na andefasako whisky reo bandy reo, fa mampalahelo reo bandy reo. Tsy io rangà io no nanagada azy a, fa reto le niaraka nisakafo taminy zalahy, matahotra ho ahitsika any amin'ny andro rajoelina. De mieritreritra izy fa rehefa gadra ary, reo olona reo de tsy ho tafavoaka. Mbola mitohy ny opération fanakorontanana amin'ny alalan'ny fi-excitena ny vahoaka hidiny eny an-dalambe de hanonganam-panjakana mba ahafahana mandranty, manondrovaka ny harem-pirenena de manière, ino ty izy io, par le monopole. Monopole an'zatsy, monopole an'zaroa, monopole an'zao. Kaopikaopy nareo zay fa mbola je ne suis même pas à moitié, à 25% de ce que je ne suis qu'à 25% de ce que je dois dire par rapport an'zany, averiko any. Toute ressemblance et toute coïncidence ne sont que fortuites et par pur et simple hasard. Zay. Sady misy tsy voalazako. Manam-pirenena io, inona marina no tena resaka atao amin'ny dikan'izany tia le resaka série na organisation na coup d'état ty dia tsy ny opposition takan'ny hoe RMDM no havitan'io. Fa iretsy olona iretsy dia fa misy olona zany a expert amin'ny fanonganam-panjakana. Ampiasaina ny élément
infiltré any amin'ny jirama. Korontaniny lany livraison-ny jiro, ny distribution-ny rano. Misy olona ampiasaina any amin'ny ministéran'ny affaires étrangères, any amin'ny fampianarana, taiza teto ambonin'ny tany hatramin'izay misy hoe sujet d'examen de diso. Raha tsy tamin'ity fitondrany ty. Iketrehana korontana daholo zany, retardena ny boursin'ny mpianatra, mandeha zany amin'ny finance zany. Retardena ny paiement-ny débloquena ny dossier-ny famatsiana ara-tsolika, any amin'ny finance daholo zany. Ao amin'ny ministéran'ny finance io, feno olona ity rangahy, zay teneniko hoe modus operandi, dia tsy mivadika raha tsy amin'ny akamany, tsy mivadika raha tsy amin'ny namany no ny fitiavan-karena. Tena lazaiko anareo fa tamin'ny nanenjika anahy Angara Valomanana nanomboka 2002 fa rehefa hiongana izy 2009 de noho ny fisian'ity bandy ity, ty rangahy ty nandeha nandrambiramby any Andry Rajoelina, toy iaho hoe non kosa e, tsy azo omena totakely ny fitondrana ny fanjakana. Satria ty bandy ty fantatro fa totakely. Ho an'ny olona zay nahalala an'i Andry Rajoelina taloha, tsy ohatran'io mihitsy Andry Rajoelina, tsy ohatran'io. Tsy mba karazan'ny olona miavona zany. Fa zay andalovan'ny ora namany io, potika daholo, potika. Raha mbola any am-pigadrahana ireto olona eto zao, spesialiteany manakatra olona, spesialiteany manongana olona, spesialiteany mamadika olona. Ny zavatra tsy fantatra de zao, mifamela heloka ve ry zareo? Efa mifampiresaka ve ry zareo sy Ravalomanana? Zay no tsy fantatro. Tsy manana élément zany aho am'zao, fa ny zavatra fantatro, ary ny olona efa manomboka mamana am'zany hoe tena razokiny be leriana ao ambadiky tony fanakorontanany tony sy ny karazany. Firy taona hatram'izay tsisy olana hoe tara ny fikarakarana ny famoahana na hoe compliqué ny famoahana ny solika. De ny crise ukrainiana no apetraka. Tena miteny aho, tena miteny aho. Raha vao misy ny fidinana eny an-dalambe ka tsy tafiditra any an-tanan'ny RND, zany hoe Marc Ravalomanana, ery Rajaonarimampianina,
ny fitantanana an'izany raha misy transition ankoatran'ny hoe fanekena ny constitution de minoa marimarina nareo fa isy andrombaka an'io fitondrana io eny am-panidinana satria ny zavatra marina de zao ho sarotra ary fantatra io bandy io, fantatra io bandy io, fantatra ny gropony rangahy io fa tsy ho sa ary atahotra Andriamatonga Rajolo hisambotra azy fantany tsara manararoatra eto tenenako hoe mba mangatak'izay tompoko miangavy fa lasa lavitra de lavitra ny pétition nataonay ny amin'ny hoe pour le retour du colonel Philippe François repiako hoe Paul Maillot mangatak'izay raha izay fanazavako zay Andriamatonga Rajolo tsy nitetiky ny hamono anao re olo reo ary tsy nitetiky ny hanongana anao averiko tsy nitetiky ny hamono anao ary tsy nitetiky ny hanongana anao ireo olo reo à aucun moment tsy possible zany satria na amin'ny superstructure hiérarchie na ny hiérarchie ny zavatra ohatran'izany ho anao olona structuré miasa ao anatina structure zatra miasa ao anatina structure zany hoe ny hiérarchie zany de tsisy baikony oatra tsisy baiko an'izany miala taty a Frantsa ka hoe opération Andrajolo tsy afaky ny hanao opération an'izany ireny olo ireny raha tsy misy iraka zany hoe raha miaccuse zany ianao iny ianao zany sanatria tsisy saina miala tsiny tompo tsisy saina zany le fanjakana malagasy de miaccuse an'ireto olo reto c'est comme si vous êtes en train d'accuser la France derrière qui a fomenté par ricochet, par logique, fomenté un coup d'État contre Andrajolo. C'est-à-dire les gens en question, les personnes en question, les officiers en question, ils ont l'habitude de travailler par les ordres et instructions de leur chef hiérarchique. Karaha misy zay zavatra zay zany de tsy maintsy baiko avy aty ambony avy aty Frantsa zany hoe fitondrana frantsay nefa tsy misy zay logika be zany le hoe tsy nieritseritsy ny hanao coup d'état reto olo reto fa nisy miproposé de rehefa nisy miproposé izy de natahotra am'izay le olona miproposé tena mety ahitsika le ry any amin'ny Andrajolo tsika ary ina nitady kiratsika am'izay averiko ihany hoa ils ont l'habitude de travailler au sein d'une structure de manière structurée pour ne pas dire institutionnelle tout en respectant scrupuleusement méticuleusement les instructions de leur chef hiérarchique. Tsy nisy baiko mihitsy hoe andana vonoa i Andrajolo amin'ny fusil à pompe de eto mivadinao. C'est comme si vous êtes en train de traiter la France d'un pays nul. Ça zany raha ny alors on va dire zany de manière bête zany hoe zay raha Macron hamonany Andrajolo fa efa tsy mifanaraka ihany izy mitsano de fusil à pompe netiko de etiko mivadiko. Il faut être débile.
Mila olona misaina mandinika hoe tena mba tsy mitombona kosa zany e. Fa matoa le fitsarana nandeha ny abonde any am'le hoe giadra 10 taona aho. De misy tanana tao. Izy zay tanana zay. Fantatra le izy. Eo ny sady reseko aminao Andriamatoa Andry. Mangataka anao aho tompoko, apahy andrena ary apahana hitretena tompoko. Nazavaiko aminao izay sans vraiment être précis sur d'autres faits incriminant votre proche ami. On vous demande tout simplement, même pas par doute, je vous assure, mais nombre de techniciens, tamin'le bien ataoko farany iny, ont analysé les faits. Mais à l'unanimité, on était tous d'accord sur une conclusion par des preuves inventées, fallacieuses et carrément manipulées. Sans parler des procédures bâclées, tendancieuses, orientées. Miangavy tsy hoe iangavy zay, fa mangataka anao zay Andriamatoa Andry Rajoelina, tompoko. Libereo ireo olona ireo. Fantatray ny zavatra mitranga am'zao fotoana zao. Fantatray tompoko. Hoe inona ny mitranga, mazavazava aminao angambany, mazavazava amin'ny collaborateur-anao hoe inona ny zavatra tiana tenenina sy ampitaina teto androany. Fa tena hoe raha ohatra kosa zavatra injuste, mba miangavy, aleo ataoko mihitsy hoe miangavy, libereo, relaxeo reo olona ireo, fa sao de mba tsy rariny kosa. Veloma, mandram-piaona tompoko, sambo tenin'Andriamanitra daholo am'talata ny fotoanatsika raha sitrapon'ny Tompo. Mariako eto fa misy tanana maloto manindry amin'ny fitazomana an'ireo olona ireo. Satria raha vao mivoaka ny marina de hiboridana tanteraka iretsy olona hoe aika ireto olona ireto no tena tompon'ny-ketrika. Izay no mahatonga anay samy miresaka, mivantana tonga de direkta tsy mivilivily aminao Andriamatoa Andry Rajoelina hoe peut-être ça pourrait aloha tsy teny tsonoko, mandram-piaona tompoko, samy tenin'Andriamanitra daholo.